fitantanana tsy mahomby mitady tompona antoka hatrany ny mpitondra fanjakana. RMDM manakara tsy matahotra ny atsonjay ary miaro ny tombotsoam-bahoaka. Hosoka sy fisolokiana taratasina fiara nitondra fanazavana ary nitaraina ilay mpandrarava voaroroy. Tompoko lahy sy tompoko vavy manohitra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'ity arivariva ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ry izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ho tanteranao avy hatrany ary ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus tamin'ny andron'ny omaly izay nivoaka ofisialy tamin'ity androany ity ka toy izao ny antsipriany mikasika izay. Enina ny maty ka 1,700 ny fitambarandreo maty hatramin'ny 13 martsa 2020. Mariana fa teto analamanga avokoa ireo enina maty omaly ireo ary ny tranga vaovao 2020 ihany koa no hita teto analamanga. 400 ny tranga vaovao voatily tamin'ireo fitelinina 420 sy 750 natao izay mitsinjara toy izao. 2020 dia teto analamanga avokoa 4 diana 4 sava 4 matsatram-bony 4 aloatra mangoro 2 sofia 2 betsiboka 5 tanitasy 7 anosy 4 analanjorofo 2 amoromani 5 menabe 2 vatovavy fitovinany 7 tany atsiomandrefana 7 sy 700 sy 20 ny olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao ary ny 1,5 sy 300 amin'ireo anatin'ny fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray mpandraraha iray androany no nampiantso mpanao gazety teny Alarobia teny mikasika indrindra ny fisolokiana sy ny fanalambaraka azy ho nanahosoka amin'ireny taratasina fiarakodia ireny no antony izay efa niparitaka moa atao anatin'ny tambajotra tserasera andro vitsylasa izay. Nanao fanetadiana ny Zavandremahefa teo amin'ny saritry ny Indrisany Toky Ramarla. Andro vitsivitsy izay no niparitaka atao anaty tambajotra tserasera tao ity filazana fikarohana ity. Momba ny fisolokiana sy fanaovana hosoka mikasika ireny taratasina fiarakodia ireny ka mpandraraha iray no voasaringotra tao anatin'izany. Nitondra fanazavana ary nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ny tenany androany. Nilaza izy fa fanalambaraka azy tsotr'izao ny zava-nisy. Voasoratra mazava tao anatin'ny taratasy fikarohana io mantsy ny adresy mazava misy an'ity mpandraraha ity izay nivoaka ny 9 aprily lasa teo. Ny nahagaga nefa hoy izy dia ny talata 4 Mey teo vao narainy taratasy fampentsoana azy ny tenany. Raha tokany alatsinainy 3 Mey lasa teo no fotoana tokony nampentsoana azy. Ankoatra izay dia nandiso tanteraka ny filazana fa nisy loky ary nanao hosoka tamina taratasina fiarakodia ity mpandraraha ity. Ity raharaha ity dia efa nanomboka hatrany amin'ny taona 2019. Fandehany moa zany dia nividy fiara tamina karana iray teratany Metisy karana eo Ambodivona. Fiara Range Rover izay nividiko tany aminazy rehefa voaefa daholo ny vola. Namenana ny acte de vente à blanc au nom de monsieur Velutini. Taty aoriana namidiko tamina vazaha mipetraka ao ANTSIRABE io fiara Range Rover io. Ary izy no namao amin'ny mutation, izany hoe mutation ara-dalàna tsara zany ilay izy. Vita amin'ny mutation roa taona taty aoriana, izany hoe tamin'ny février 2021 teo ngamba. Narainy tenako sommation de payer vola mitentina 137 millions d'ariary avy amina olona izay tsy fantako Randria-Peny George mipetraka ao ANTSIRABE. Kanefa amin'ny sommation de payer izy milaza fa izy no namaritra an'ilay fiara tamiko. Rehefa taty aoriana moa dia hitanay ihany hoe nahazo procuration avy any amin'ilay Metisy karana izy isolo any tenany, izany hoe hafahafa be izany ny fisehoan'ilay tantara. Rehefa avy naray an'ilay sommation de payer moa za dia nisotominy zareo tany amin'ilay vazaha tao ANTSIRABE izay tsy ho lazaiko ny fomba nisotomana azy fa nisy ny fandrahonana, nisy ny fampitahorana ary ny fampirisihana hitory any tenako miaraka amin'ny zareo ahafahana mahazo an'ilay vola 137 millions d'ariary. Ilay vazaha moa dia tsy nanaiky an'izay fa au contraire nitory any zareo teto Antananarivo tany amin'ny tribonaly ary nahazo tsara ny rariny izy mazava ho azy satria soratra tsara aminazy ny tomobile verifiable en faritany tsy nisy litige, tsy nisy ny opposition, tsy nisy inona fa dia any aminazy amin'ny carte grise afaka manamarina tsara n'izany ka nahazo ny rariny izy tany amin'ny fitsarana. Nandeha ny appel mbola nahazo ny rariny ihany koa izy
Ary ny didiny mivoaka tamin'ny 30 mars 2021 lahara 2161 dia milaza tsara ny amerenana ny fiara Range Rover io any amin'ny monsieur David de la Fuente. Mandrakity moa ny androany mbola tsy hita io fiara Range Rover io fa feno ny randria-peny Georges ary milaza misy affirmation tsara any amin'ny tambazotra tseratserany hoe any aminazy ny fiara ary tsy ho averina. Gaga moa ny tenako satria ny avis de recherche moa zany nivoaka tamin'ny 29 avril ary tamin'ny zanagain'ilay convocation dia hita tao hoe randria-peny Georges mitory any tenako. Zany hoe zahay nahazo ny rarany indray zany teny amin'ny tribunal notoriny ainy Antsirabe ho nanao complicité de usage de faux en acte de vente miaraka tamin'ilay vazaha. Dia nalana baraka moa ny tenako tamin'io avis de recherche io satria nolazany tao hoe efa maro ny olona voasoloko. Ka izy ary ny tena mpisoloky amin'ilay tantara izay nahazo ny rarany teny amin'ny tribunal ve sa monsieur randria-peny Georges sy ilay métis karany ery Ambodivona manafina ny fiaran'olona izay nefa nazahoana didy famerenana. Araka izany dia miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky izao zava-misy izao ity mpanaraha ity. Manay mafy ny mety hisy any ambadika hafahafa sendrika kolikoly ao anatin'izao raharaha izao ny tenany ary efa nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny pôle anti-corruption na NAHIBOKA. Efa niantso ny directeur amin'ny polisy tao vakinakakatra ny avokako momba n'ilay aviny hoe tsy nanaraka procédure ilay izy satria avis de recherche zany hoe convocation intelo sans retour zany zay vao misy an'izany. Kanefa ny tenako dia avy hatrany dia namoahana avis de recherche dia niteny moa ilay directeur amin'ny polisy vakinakakatra hoe hanala an'izany izy. Kanefa après an'izay tsy nongaisiny intsony ny téléphone ny avokako fa ny alatsinainy ary vao maika namparitany zareo ilay avis de recherche. Zany hoe misy mauvaise foi zany ao anatin'ilay izy. Mangataka ny fitondram-panjakana hijery akaiky an'izao raharaha izao satria ny tenanay dia mpandrara tanora ary izay vao midemara ao anatin'izany resaka fandrarana izany dia izao pitehan'izao ny marche sy ny carrièrenay. Fa manao antsoavy kosa ny ben'ny tanàna Ambohitrimanjaka tsy mitombona mantsiny hoe maimaim-poana ny fanafody Covid-19 ao amin'ity commune ity. Tsy ampy mihitsy aza ny fanafody ka voatery mandeha mividy any ivelany ireo marary. Araora ny fandedina nataony Jessica Miray sy Tahirinena. Raha nodradradradrain'ny fanjakana hatramin'izay fa maimaim-poana ny fanafody hiadina amin'ny Covid-19 dia tsy toy izany kosa ny eto amin'ny commune Ambohitrimanjaka. Tsy ampy ny fanafody ampiasaina amin'ny Covid-19 voatery araka izany marary mandeha mividy any ivelany. Kanefa hoe zatra resana ombenimben zany hoe tsy vidina ny fanafody ho an'izay manana syndrome milaza miprésente syndrome na Covid-19 dia tsy vidina fanafody fa zay zany tena hoe manana fahasarotiny ihany zany vokana Ambohitrimanjaka satria manebesy zao tsy manana zany CSBD na Ambohitrimanjaka sy tromycine zany tsy manana zany koa commune amin'ny CSBD na Ambohitrimanjaka fa nanana angamba fa manao rupture dia zany hoe lasa mividy zany ny olona mandintsika any amin'ny docteur libre ny vahoaka Ambohitrimanjaka dia zay anaovana mba antsoavo manom-potona fanjakana hoe fa tsy fanafody CSBD na Ambohitrimanjaka. Amarino zany zay teny ambaranareo zay ny teny moa mpitsaro tsy mamety fa ny teny zany amarino zany zay aloha zany nareo mba tsy miteny mitenen'ny vava hafa kanefa zatra misy ateny commune Ambohitrimanjaka hafa zay zany mba miangavy amin'ny mpitondra fanjakana. Ankoatra ny tsy fahampiany fanafody dia manao antsoavy ihany koa ny ben'ny tanàna satria tsy misy afa-tsy iray ihany no dokotera miasa eto amin'ny CSBD any Ambohitrimanjaka. Saika FIARA mbe hatrany araka izany ho an'izay marary eto amin'ny CSBD. Ny vaovao tapatapany kosa indray ary no amafisany fitsarana ambony androany ny fanamelohana ny ministra ny serasera teo aloha Andriamato ary Laurent Rajason na Iroli Mercia higadra mandritra ny 4 volana araka ny didiny voaka ny 15 oktobra 2020. Antony ny ampanganazy moa ny filazana fantarika olona anankirotana mikasika ny raharaha berija teny Ambohipo ny 13 Jolay 2020 ka manohy tondana ny filaminana anatin'ny firenena. Laza moa ny fianakavian'ity ministra ny serasera teo aloha ity fa misy tsindro maso ny fitsarana ao anatin'izao raharaha izao. Vaovao eo anivo ny polisy pirenena kosa indray dia nody mandry omaly ny commissaire Ranevson Alexandre na fantatry ny maro ihany koa amin'ny anarana hoe commissaire Alexandre. Araka ny loharam-baovao
dia noho ny valanaretina Covid-19 nafaty azy ary efa nanomboka tamin'ny herinandro ny tena ny fantatra fanotsaboana tena nivo ny tobim-pahasalamana iray eto Andrenivohitra. Teo amin'ny sehatry ny serasera sy ny fanomezam-baovao teo nivo ny polisy-pirenena ny tena nahafantarany maro azy ary maro tamin'ireo mpanao gazety no fanerasera akaiky tamin'ny commissaire Alexandre. Izy raha teo moa no lehibe ny service de l'information, de la communication et des relations avec les institutions na ny sikiri. Izahay eto amin'ny fianakaviamben'ny MPS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviamben'ny polisy-pirenena ary ihany koa ho an'ny fianakaviany maty. Vaovao malaza maneran-tany kosa indray dia olona 20 mahery no namony ainy tany Rio de Janeiro tany Brésil omaly vokatry ny fifandonana teo amin'ny polisy ny fikambanana mpanondrana sy mpivarotra zava-mahadomelina any antoerana. Mitatitra amintsika izay vaovao izay iravitra zava-mahenina sy mano randre malala. Fifampitifirana teo amin'ireo mpanondrana sy mpivarotra zava-mahadomelina ary ny polisy tao Brésil no nahatonga fahafatesandolona mahery ny 5 amin'ireo polisy omaly tany Rio de Janeiro. Polisy iray no fantatra fa namony tamin'ny fotoana io no nitifitra teo amin'ny lohany. Taorian'izay dia nanao fanambarana avy hatrany teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana breziliana. Nilaza fa tao anatin'ny fanajana ny fepetra no nahatonga nitifitra. Nilaza nefa mpandrindra ny ONG momba ny fiarovana sy FIARA fa ratsy ny fiomanana hiatrika ireo mpanondrana zava-mahadomelina. Ankoatr'ilay polisy iray namony ainy, tanora mainty sy olon-tsotra nandeha fiara fitateram-bahoaka izay nompitian'ny bala ireo maty 420 hafa. Betsaka no nanameloka ny zava-nitranga ary nilaza fa nisy ny fanavakavam-bolo-koditra. Olona iray mipetraka manodidina ny toerana nisy ny fitifirana no nilaza nahita polisy maromaro niditra tao anaty trano iray, nitifitra lehilahy nipetraka tao izy nitsoaka nondratra nazo azy. Ity no etsika nahafatolona be indrindra tao Brésil hatramin'izay, ny taona 3.790 220 namony ainy ary 1.30 ny taona 5.2. Araka nambaran'ny polisy, fantatra fa nampiasa zaza tsy ampy-taona ireo mpanondrana sy mpivarotra zava-mahadomelina ao anatin'ny commando vermelo. Ankoatra ny resaka rongony, mangalatra ary manendaka sy mamompandeha ihany koa izy ireo. Tsy ava-bela ao anatin'ny raharaha nefa ny polisy izay voarohirohy manao hetsika tsy nahazoana lalana miady amin'ireo mpanao trafika na zava-mahadomelina ho hiatrany ilay ONG. Ny volana janoary sy martsa teo, anisan'ireo voatondro tompon'antoka tamin'ny nahafatesandolona 350 sy 700. Ny vaovao politika kosa indray dia voaresaka hatrany ao anatin'ny fandarana miara-manonja ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anisan'ny tena nisongadina tao anatin'ny fandarana androany ny fitantanana ny Covid-19, ny resaka fangararahana ao anatin'izany ary indrindra ihany koa ny korotana tany vakanakaratra izay nitranga tamin'ny omaly. Ravitra zava-mahenina mano randre malala. Minimana paritaka hatrany ireo ambadiky ny konto fako miasa ho an'ny fanjakana fa ny antoko-panohitra no ambadiky ny tsy faiza mitantana ka mamiteraka korotana eto amintsika. Nazava nambarany vonso Andrianjato izay nanitsy tamin'ny alalan'ny antso Antariby fa tsy maintsy miteny ny tsy mety ny mpanohitra. Ho an'ny Eriky Randrianeva kosa matahotra ny marina ny fanjakana ka manao raha matahory sy mampiasa hery famiretana. Dia eto moa ilay ilazan'ilay ministra super ministre ny hoe mampiady foko, mampiady saranga, manao an'izao satria tsy zakanareo ilay fahamarinana ary tsy hoe fahamarinana ihany ny zakanareo fa ilay fahaiza miara-manonja mihitsy mahamela be lahatra manadiady izany mihitsy ny zakanareo. Tsy mifanakaiky akory amin'ilay réalité. Dia rehefa miteny miara-manonja hoe tokony ho tonga saina ny voaka malagasy amin'ny zava-misy dia eritreretina fa manao incitation à la haine. Io zao mijoro ANTSIRABE. Iza indray no lazainareo fa ambadika io ary aza ianareo mihitsy no fitaratra ratsy amin'ny firenena ka rehefa miteny ny voaka na mijoro ny voaka dia ny miara-manonja ny soketaina. Lazaina fa miara-manonja daholo ny tompona andraikitra amin'ity zava-misy. Fa iza no mitondra? Fa iza no mitantana ny raharaham-pirenena? Fa iza zao manana miaramila sy ny zandary ary ny polisy? Iza no mahabaiko nireny manao herim-pamiretina etsero? Fa fanontaniana tsy nahita ambaliny hatramin'izao ny hoe nanahoana ny tohin-draharaha volamena 3.75 kilao, aiza ny plan Marshall, ny IEM sy ny PEM, tao fasan'ny firaisam-po no nisongadina. Ny fitantanana ny Covid-19 izay tsy nangarara hatramin'ny taondasa, miampy ny fandraisana fepetra amin'ny tavozavoza, tsy ampiheverana ka mampitroatra ny vahoaka toy ny tany vakinakaratra. Nazava ny Maître Yantra tsy manome rary ny fanombana fananana iombonana, saingy tokony atao mifanaraka amin'ny zava-misy ny fepetra raisina. Hatramintsika amin'ny teny androany dia mitaky ny somba vahoaka TIM
mila mitaky ny mangarahary zahay ary mila ny zavatra marina izahay. Taiza no vidiny reny fiara reny, ohatrinona ny vidiny dia makaiza ary nakaiza reny fiara reny amin'izao fotoana zao. Fiara zany ny rehetra satria fantatritsika ihany koa fa ny ambulance tsy ampy. Ao anatin'izay fitondrana izay moa zany fitondrana andraraha-pirenena dia andrakandrana foana no ataony rehetra manomboka ny faratapony ka hatrany amin'izay olona mena fa efana farany kely faran'izay madinika. Tafiditra ao anatin'izany ny faritra vakina karatra. Hitatsika ny zavatra niseho taminy nomaly ho an'izay rehetra nanaraka tambajotra serasera indrindrandrindra. Fa dia nitroatra le vahoaka tany satria inona ny tranga. Rehefa mandray fanapa-kevitra na décision tsy ampeverana dia ohatr'ireny ny vokany. Dia ny fanapa-kevitra moa zany rehefa raisina dia miemitra indray avy eo miverina amin'le fanapa-kevitra ny raisina. Mitovy an'le fomba fitondrana hatrany faratapony tenentsika teo. Mieritrereta tsara tsika. Mora no mitady boky émissaire. Tsika moa eto zany teny hoe isa ara no omena tsiny. Ny olona nandray fanapa-kevitra aloha jereo zay vao miteniny hafa. Noresana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ihany koa ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena. Tsy mahomby ny fivoriana mpitaindavitra ho Fidalarazara Pierre no ireo tsy fahatomombanana ara-teknika maro ny ampahan'ireo fivoriana rehetra azo atao eny amin'ny CCI vato noho izany. Dia ny clos zany eny amin'ny CCI ny atao. Ohatran'izany koa zany ny LFR eny amin'ny CCI mandeha débat ohatran'ny mahazatra. Dia tsy hitako zany inona nahatonga anareo mipengapenga andeha andany vola amin'ilay izy raha ireo le zavatra ngezangeza rehetra. Isy ohatra hifidy zao tsika hifidy ny zahay faritany Tamatavy moa mbola tsy mana filoha lefitra zany. Dia hifidy ny filoha lefitra ny faritany Tamatavy dia tsy maintsy hanao vote secret tsika. Dia ho averina eny amin'ny CCI koa zany mahampimena reo. Zany hoe tonga amin'ilay tenenina ihany le izy ny fanatrehana amin'ny gouvernemanta averina eny amin'ny CCI koa zany le fanatrehana amin'ny gouvernemanta. Inona zany séance plénière vitsivitsy zany sisa no anaovana an'ilay izy. Dia nefa io séance plénière ataontsika amina vision conférence io hita an'izao tontolo zao. Iza ny afa-barako anazy tsika solombavam-bahoaka ihany. Jereo le izy fa tsy zahay aty amin'ny fanoherana zay miteny hoe tsy mety io no antony mahatonga anareo insiste anao an'le izy. Fa jereo le fiatraikany le izy. Lasa tsy ranao veloma ny filohan'ny anteny mera-pirenena tamin'le izy tapitra lasa andry areza panina teo efa lasa ambony ambany omaly ny resaka teknika ao anatin'io zavatra io. Voatontohina trano moa sosialim-bahoaka sy ny fahalalana amin'ny teny ao anatin'ity fitondrana ity menavahana kosa ireo vahiny izay efa omeny fanjakana ny tany malagasy mbola mangataka ny zaka ny zoam-pirenena malagasy ihany koa. Asa reny izy eo aoriana kely efa ny vahiny ny mpanan-karena eto amintsika rehefa kelikely ho tompo mangatakata ny vahoaka ny ady amin'ny Covid-19 moa mbola tsy mazava ny fomba fanafarana ny vaksiny sy ny fitsinjarana ireo tokony hisitraka izany ho iatrany ny miara-manonja. Vaovao avy any Manakara kosa indray dia niverina indray ny fidinana eny anivy ny fokontany na ny vangivangy ara-idinika fanao ny RMDM Manakara raha somary nangingina izany teo aloha teo. Atao amin'ny fokontany Andranomainty moa nanomboana izany tamin'ity androany ity. MBS Manakara. Raha tagny amin'ny taogna 2024 no nisy farany ny vangivangy ara-idinidinika izany ataony RMDM Manakara namangy ireo ekipa isaky ny fokontany dia nanapa-kevitra rehefa tsy maintsy averina amin'ny laonina izany manomboka amin'ity volagna me ity ka tamin'ny alakamisy fa inan'ny volagna me lasa teo anona nombona izany tao amin'ny fokontany Andranomainty no nanomboany ireto mpikambagna ato amin'ny RMDM ny vangivangy ara-idinidinika izany. Sotra ny tanjona ho ireto mpikambagna itony avy ny RMDM ireto dia ny fampahafantarana ny zava-misy aignan'ny firenena sy ny tsy firarahina izay ataon'ny fitondrana ankehitriny ny vahoaka malagasy. Ao anatin'ny programanay tokoa zany manomboka amin'ity masoandro androany tiky ny hidina isaky ny fokontany eto tapitanànan'ny Manakara. Ny tanjona zany dia ho fampahafantarana ny vahoaka fandehan'ny tedra ara-pirenena misy ankehitriny fa indrindrandrindra ny fampiresahana matasika an'izao fahasaragnana izay vokatra ny aretina misy eto Madagasikara fa indrindrandrindra ny firarahan'ity fitondrana itiky ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Be dia be ny fampanantenana napetrany mpitondra teto Manakara nefa tsy misy tanteraka daholo zany. Nefa zany tena kitro faharany fiveloman'ny vahoaka eto tapitanàna Manakara eto sy magnodidy. Tapitra zay ny
fandeferana sy ny fiandrasana ny teny hoe andrasandrasa dia magnentana vahoaka zany zahay amin'izao fotoan'izao mba hiatrika fandehan'ny raharaham-pirenena atoato. Vonina tanteraka ny vondrona RMDM atao anatin'ny faritany Fianarantsoa hoe ny filoam-paritan'ny tanora RMDM Fianarantsoa ary sy ataotra nizanisa amin'ny ady atao amin'ny jadona mandra-patavitan'ny tolona. Zahay sy matahotra nizaniza, zahay matonga lasaka amin'ny desante agnanivon'ny fokotany fa hoe fo efa tapakevitra amin'ny jadona, anohitra ny jadona sy miembotra sony ny RMDM ny manakara. Zay amin'ny province ny Fianarantsoa zay agnatin'ny fehezin'ny tanora sy ny ray aman-dreny be manara dia efa vonona zahay agnatin'ny staff rehetrarehetra sy embotra mpandrapatapitry ny tolona. Sisy zavatra atahoranay ny na gouvernoura na iza eto manakara fa efa vonona manohitra jusqu'à amin'ny farany. Sy zanona agnesika fa dia toezana araka ny fandaram-potoana izay efa voalamina na dia ao za ireo fanakasakanana izay mahazo ireto ekipa ireto ary atreto dia azo lalana fa tena tafapaka amin'ny ireo fokotany izay fantetezina trany ny havatra izay entiny ireto RMDM manakara ireto. Raha mikasika ilay volamena 770 kilao izay tratra tany Afrika Atsimo any farantaona 24 teo kosa indray dia mbola voatazona any Afrika Atsimo ireo 3 lahy izay nitondra ilay volamena hatramin'ny androany. Ny fanjakana malagasy kosa nefa dia mangataka ny ampodiana azy 3 lahy hatrany. Namaly ny fantany ny mpanao gazety atao anatin'ity fanadihadiana ity ny ministry ny fitsarana Jessica Miray Tahirinena. Araka ny nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny androany teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia mitoy ny raharahavolamena 770 kilao aty Afrika Atsimo fa tsy matory. Mitoy ny fampirarahana amin'ny fanjakana roa tonta amin'ny fampodiana ilay volamena 770 kilao sy ireo 3 lahy nanondra n'izany atsokosoko. Nanambara moa ny ministry ny fitsarana fa miady mafy ny fanjakana miampodiana ireo teratany malagasy ireo. Ny firenena malagasy moa dia sady nilatsaka ho mpitory any no mangataka n'ilay famerenana an'ireo voapanga aty satria aty koa zany dia efa misy ataontsika hoe fandiniana ny raharaha eo anivon'ny fitsarana. Raha ny zavatra mety hitranga zany dia nasana ho voapanga ireo any dia ho voasazy dia ny firenena any rehefa aveo handinika ny mikasika ny hoe ahoana ny momba an'ireo volamena fa isika kosa amin'ny mahampangatankonitra sy mpitory dia mangataka ny hamerenana an'io aty no ny antony roa samihafa mihevitra ny firenena malagasy fa anazy io kanefa ny mihevitra ny firenena malagasy fa mba hafana manam-pirofo zany dia tsy maintsy hoentina ilay pirofo hodiniana aty rotiliana arak'izay izy dia eo no hafantara ny firenena malagasy fa tena anazy io manana présomption zany itsika firenena malagasy fa atsika io ary dia mitakitsika ny hamerenana azy aty akoatra n'ilay extradition mba hahafahana manatanteraka ny fitsarana ihany koa aty Madagasikara sy ny jerevana ny momba ny ataontsika hoe handehanana an'ireo volamenareo ny amin'ny farany ka dia tsy azo afangaro mihitsy zany amin'ilay fanontaniana fa aloha atao mazava tsara fa raharaham-pitsarana no hifanolanana ny malagasy amin'ireo teratany malagasy ary raharaham-pitsarana koa ny hifanolanany ireo terateny malagasy ireo amin'ny lalana velona any Afrika Atsimo. Raha tsy aivina, raha nafana tamin'ny fanomboana ny taona 2024 ity raharahavolamena ity. Araka ny tapaka nandritra ny filakevitry ny ministra ny 9 janoary 2024 dia tsy maintsy ataony fomba rehetra hamerenana ilay volamena milanja 770 kilao nakany ivelany ao amin'ny banky foibe eto Madagasikara. Nilaza mihitsy ireo tompon'andraikitra taorian'izay fa tsy andefitra ny fanjakana. Efa bolana ty aoriana nefa tao mbola mihisatra ny raharaha. Efa nahazo famitsorana avonjy maika taoriana nandoavana onitra ireo 3 lahy tratra nitondra volamena tany Afrika Atsimo ireo ny farany taona 2024. Saingy fotoana fohy taorian'izay dia nosambory ny sampana Interpol any Afrika Atsimo indray satria nanaovana fikarohana iraisam-pirenena. Napetraka ny fanjakana malagasy. Ny efatra May lasa teo dia nolavy ny fanjakana Afrika Tatsimo ny fahafahana avonjy maika misy antom-bola nangatahana izy 3 lahy. Didy farany nivoaka taorian'ireo fanemorana maro ny fanesy. Tena mahay mifampiraharaha tokoa ve ny fanjakana malagasy? Ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana dia efa nanio hevitra momba an'io raharaha io. Nambarany tamin'izany fa raha izy no mifampiraharaha amin'ny Afrika Tatsimo dia miverina ireo harem-pirenena. Miandrandra ny tena fahamarinana amin'ity raharaha ity moa ny vahoaka malagasy
raha tena manam-piniavana marina ny ady amin'ny tsy maty manoty ato amin'ny firenena ny fanjakana ary amin'ny pirenena mitety-bidy 100 milina ariary mantsy no resaka eto. Fanampiantso mpanao gazety teny amin'ny Foibeny teny Akazo Mangateny androany ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra na ny FTR mikasika ny firongatry ny TAXI-MOTO izay manimba tanteraka ny asan'izy ireo ary koa ny olana sedran'ireo mpamily amin'izao fotoana izao moa no tena votoatin-dresaka nandritra izany. Zavandriamaefa toky Ramarla. Mampiteny moana ny zava-misy ainandreo mpitondra taxi amin'izao fotoana izao ho ny fikambanan'ny taxi eto andrenivohitra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Maro aminay no tsy mitondra vola mody intsony, misy mihitsy ireo vera satsy fidiny hany ka tsy mahavelona vady amanjanaka intsony. Antony lehibe mahatonga izany hoy izy ireo mifirongatry ny TAXI-MOTO eto andrenivohitra izay tsy manara-dalàna akory. Efa nisy ihany ny antsoavana ataon'ny ity fikambanana ity mikasika ny tokony hamongorana azy ireny, saingy tsy nahita ambokany izany hatramin'izao. Niroso tamin'ny dingana hafa indray izy ireo androany ary ny antefa tamin'ny ministry ny filaminana anatiny ny afatra. Efa nisy ho eo ny antsoavy izay natao ary be dia be. Kanefa ny dia antso anefitra ihany zany rehetra zany. Ankehitriny zany zay dia somary nanova stratégie kely mba heritreretana fa mba mety hisieny ihany izahay taxi Antananarivo raha manao an'izao fietsika manaraka izao. Dia inona moa no nataonay dia tsy misy afa-tsy ny hoe fanaovana fanoratana taratasy misokatra ho an'Andriamatoa ministry ny filaminana anatiny. Nandoratra taratasy misokatra izay ho an'Andriamatoa ministry ny filaminana anatiny izay entinay anaovana antsoavo ny amin'ny fandraisana andraikitra satria ny eo anivon'ny polis-pirenena dia everinay fa afaka manampy anay ary efa nisy fotoana efa nisy ny fiara miasa miaraka tamin'ny polis-pirenena na ahafahanay atao hoe niady tamin'izany TAXI-MOTO zany ka dia irinay ary ndeha atao hoe takinay mihitsy ny verenana zany fiara miasa eo amin'ny polis-pirenena zany ahafahanay mamongotra an'ireo TAXI-MOTO manimba ny asanay ireo. Isan'ireo olana sedrain'ireo taxi eto andrenivohitra ihany koa ny tsy fahampian'ny toerana hanaovan'izy ireo mifamindrana ranom-panafody anatin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Io ihany koa no tokony hijerevana azy ireo manokana rehefa ao anatin'ny andron'ny fihibohana. Ao anatin'ny amehantsika zao dia tsy maintsy manao DDT isaky ny 2 andro ny taxi. Ny zavatra misy site anankiroa ihany ny tena hoe régulier ahafahanay manao an'izany isaky ny 2 andro. Dia ny site fahatelo indroa isan-kerinandro ihany. Zahay nefa efa tsy manana lasantsy, ny TAXI-MOTO efa manimba ny asanay dia mbola sazin'ny polisy nefa izay rehefa tara amin'ilay fanaovana DDT. Ka ny zavatra angatahanay zany dia mba averina le site anankidimy fanaovana DDT dia ny eny Coliseum, ny eny Pasapito, ny eny Makia, ny eny Ambojatovo ary ny eny Katso. Mba ahafahan'ireo taxi manao an'izay DDT zay. Miasa ny taxi rehefa sabotsilady amin'ilay confinement. Ary eto zay dia manao antsoava amin'ireo taxi misaotra ihany koa an'ireo taxi manolo tena miasa. Fa kosa mba tokony jereny reny taxi ireny amin'ny ataontsika hoe ndeha atao fampitaovana amin'ny resaka fiarovana ny tenany fa mafy koa ny tia aretiny ity ireo olona dia mba tokony jerena reny taxi ireny. Fa ny zavatra tena mampalahelo ao anatin'ilay asa rehefa confinement dia mbola misy ihany ireo taxi sazina hoe tsisy ordonnance ilana vanina zany ka miantsoavo zany manao antsoavo hoe au carré. Isan'ireo fanamby napetraka ny ben'ny tanàna ihany koa fa ho avadika ho numerika ny lisansa ho an'ireo mpitondra taxi eto andrenivohitra. Hatramin'izao anefa ho hatrany ity filohan'ny fikambanan'ny taxi eto andrenivohitra ity dia mbola tsy fantatra mazava ny momba azy io. Aoka tompoko azava fa tsy ny taxi no mitaredratra tsy vonina nanao ny changement na licence numérique fa ny ao amin'ny commune no tsy manana licence numérique omena ny taxi. Profon'izany jereo zao ty récépissé efa tamin'ny datiny 22 avril zao ty dia nefa ny azo zao tsika firmé mbola tsy mivoaka le licence numérique ka aoka tsy ny taxi no omena tsiny ka rehefa avy eo dia hosazina indray satria dia efa tena misy efa tena champion mihitsy amin'ity fanasaziana olona ity. Fandeha iverenantsika ny zavatranga tany Antsirabe omaly vokatry ny fampiarana ny fepetra fihibohana nampiteraka korotana sy fikatonan-tsena ary tsy fahafana mivezivezy amin'ny roratolakandro. Nandany fandaminana ny vahoaka ka ny fandona tamin'ny mpitandro ny filaminana. Nisy ireo voasambotra noho izany tamin'ity androany ity moa dia fantatra fa niempotra tamin'ny fanapahan-keviny indray ny gouvernoura faritra vakinakaratra. Arao ny fanidadiana nataony namana mpanao gazety Ravira Zafimahenina teo am'rindra tsary ny Manora Andriamanala.
Niakatra ny maripana tao Antsirabe omaly araky ilay fanapahana teo anivon'ny faritra Vakinakaratra moa dia ny alakamisy faha 9 Mey no ampiarana ny fanapahan-kevitra ka vao nipaika ny tamin'ny roa ratolakandro dia nivoaka ireo mpitandro filaminana nanery ireo mpivarotra mba hidy. Nisy ireo nanakaty mba navarana avy hatrany fa tao kosa ireo niziroziry tsy netika atony ary dia nifandrirarira teo ny mpivarotra sy mpitandro filaminana. Nisy kosa ireo mpivarotra ny masaka amin'ireny kalesy ireny no bedesin'ireo polisy munisipaly no sady natositosika izy ireo ny fitaovany ka dia raikitra ny fifamaliana. Tokony tamin'ny 4 ratolakandro nivoaka an-trano ireo mponina teny Fokotany antany afo sy mahazina nively vilany siviliana noho ity fanapahan-kevitra ity. Ny olona mbola mitady vola daholo amin'izany ary ireo olona ny vahoaka anky tsy mpiasa mpanjakana daholo ny mpiasa mpanjakana no rehefa tonga ny faravolana manana karamany tsy banka ohatr'izay ny lehibe amin'ny faritra fa efa mba nydinihan'ireo CRCO reo ve efa mba nydinihan'ny lehibe ny faritra ve fa reo vahoaka reo vahoaka n'Antsirabe izay soloko tena institution no miresaka eto mba misy marimaritra iraisana fa tikano tsy tikano farafaratsiny tokony hoe fin de la semaine na ny weekend no asiana ny fiboana. Tsy mandany fiboana izahay ireo mponina saingy tsy fantatry ny mpitondra fanjakana ny fiananay tokony ataony sabotsy ny lahady ny fiboana fa tsy isan'andro no terena ikatona amin'ny roa ora. Tsy ampiheverana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny gouvernemanta ny faritra ho ny mponina. Ao amin'ny épicerie misy ny vary, misy ny labzy, misy ny savony, fitaovana ilain'ny olona. Izay zao avy niasa mirava tamin'ny efatra. Dia aiza zany ny vidiananay hanina raha ohatra ka misy vola aty an-tananay. Le vola hondananay ao an-trano fotsiny zany fa tsy hividy sakafo zay. Fa ny épicerie kosa aloha raha ny tena izy tokony sokafana. Dia mametraka ny lehilahy ara-pahamehana fotsiny fanjakana ny mpivarotra hoe ajany alay metatra mba tsy tangorona le olona. Fantatra fa niematra tamin'ny fanapahan-kevin'ny gouvernoura ny Vakinakaratra androany fa nofoanana ilay fieboana manomboka amin'ny 2 ratolakandro. Ratsivina dia anisan'ireo fepetra noraisin'ny fanjakana ny alahady teo fa midy ny faritra Vakinakaratra satria manonga ny tany olona mitondra ny valanaretina Covid-19. Marina fa nitalatalasa teo dia tonga tany ny filoham-pirenena anokana CTC. Matoa manokana CTC dia feno ny hopitaly. Matoa manokana hopitaly dia misy toerana efa niomanina andraisana ireo marary. Mampitany fanomezam-baovao amin'ny antotanisa nefa ny mponina ny toerana fa dia tsy indraindray no misy tranga avy any Antsirabe. Tsara ny manamarika fa tanàna fahatelo aorinana Antananarivo renivohitra sy Tomasina amin'ny isan'ny mponina ny Antsirabe. Misy 5 nisan'ny olona ao aminy tamin'ny fanisana farany ny taona 2024 na ny RGPH. Tanàna industrial na ville industrielle ihany koa satria feno orinasa manodina lamba na koa fanaovana zava-pisotro toy ny ronono. Antsirabe ihany koa dia sampandalana mifandray ny faritra Menabe amin'ny Romania ary Analamanga. Midika izany fa manana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karem-pirenena. Eo amin'ny lafiny fahasalamana dia misy ny fitoerana fahasalamana eau thermale sy fitoerana manana fahasembanana ara-batana. Marina fa vao nandray fitondrana ny filoham-pirenena na fon'izy filohan-tetezamita dia namerimberina hatrany fa misy firaiketam-po amin'ny Antsirabe izy no izy teraka tao. Ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina ihany koa dia zanaky Vakinakaratra no sady ministra coach. Izany hoe manampy sy mijery izay mahasoa ny faritra. Rehefa misy raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny ny faritra Vakinakaratra dia matetika izy eo. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa dia toa lasa kilabao ity faritra ity araka ny faneho-kevitra maro. Marina ihany koa fa raha nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny CRCO iny dia fantatry ny teo anivon'ny CCO no izy zanatsampana. Raha misy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny CRCO tao Vakinakaratra dia mila fankatoavana avy aty ambony. Araka izany, matoa ny roso tamin'ny fampiarana dia nisy nankatoa. Niverina tamin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny gouvernoura moa androany fa miatra ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana. Io fanapahan-kevitra mandroso memitra dia lasa manahirana amin'ny fiantraikan'izany. Toteny ve ny mpitondra? Ino izany no tena nahatonga ny fanapahan-kevitra iny? Maninona no sokafana ny CTC nefa zara raha misy tranga ao Vakinakaratra? Misy serasera tsy mandevy amin'ilay izy. Misy zavatra teny iarana sy famitezana mba hiverena fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Dia ny fanadininy ankoa ry toboko lasy sy toboko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isoranay koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niarany salahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretina ary toboko lasy sy toboko vavy. Feno matoboka.